Ry Jesosy io mitenena ianao. Fanahy masonao, sokafo ny fonay, afantatra ny teny fahamarinana, ny teny fahendrena, ary indrindra ny teny momba ny Jesosy Kristy tomponay, ary sokafo ny fonay hankatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. L'Esprit du Seigneur, source d'éthique chrétienne authentique. Ny fanahin'i Jehova loharanony toe-piainana ankasitrahana. Pour les jeunes, il y a ce qu'on appelle une prom. Vous savez, je ne sais pas si en France on fait la prom. Après le lycée, on jette un parti ou une partie où je disais. Maintenant, les jeunes filles se mettent dans leur 4 ou leur 8, et puis ils sont invités par un chevalier. Et puis ensuite, on va faire la fête, on va faire la bringue. Et éventuellement, on ne sait pas où est-ce que cela va finir. La question pour une jeune fille, pour un jeune homme, je suis un chrétien, est-ce que je dois y aller? Une autre question. Un homme, une femme a une maladie grave au stade terminal, souffrant, douleur, pas d'espoir. Les médecins disent 2 mois, 6 mois. Question. Docteur, est-ce que vous pouvez m'aider à mourir? Est-ce qu'il a le droit de demander ça au docteur? Est-ce que le docteur peut se permettre de faire ça? Encore une question pour vous les jeunes. À quel âge dois-je penser à courtiser cette belle fille? À quel âge a-t-elle le droit de se faire courtiser? Et combien de petits amis je dois avoir? Une autre question. On est maintenant dans le mondial. On aime le sport, j'aime le sport. Qu'est-ce qu'on va faire si tous les joueurs de l'équipe ils commencent à être agressifs au-delà de ce qui est permis? Est-ce que moi, je peux aussi me permettre? Tout le monde fait. Alors, est-ce que je vais le faire? Je suis dans l'armée. D'abord la question, vais-je jamais accepter d'aller dans l'armée? Ça veut dire que je vais devoir tuer quand c'est nécessaire pour protéger la patrie. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Ou non? On me dit il ne faut pas tuer. Bon, certains disent il ne faut pas commettre un meurtre. Mais dans le même contexte, admettons, voilà, j'ai capturé un ennemi, il est blessé, il a soif, il a faim, il a besoin d'un pansement. Est-ce que je vais me mettre à soigner ce gars, sachant qu'il a tué mes amis? Personne n'est tout autour. J'ai un pistolet. Qu'est-ce qui me retient de tirer une balle dans sa tête? Voilà les questions d'éthique. C'est notre sujet.
de ce soir. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bon? Innan tsara, innan ratsy. Ary izany fanontaniana izany no mitarika ny fihetsika, ny zavatra ataoko. C'est toutes ces questions, les réponses à ces questions qui vont déterminer ma conduite, mon comportement, mon attitude. Chacun de nous a une éthique sur toutes les questions de la vie. Et l'éthique est un vaste domaine. L'éthique, par définition, est l'étude de ce qui est bien. C'est un département philosophique et religieux déterminant qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais. Et en fonction de mon éthique, je me conduis d'une manière X et Y. Hitantsika amin'izany mazava-dehibe ity lohahevitra ity. Ary androany dia misy voambolana efatra. Il y a 4 mots dans notre sujet. 1, éthique. Nadika hoe toe-piainana. Azo dika hoe moral. Azo adika hoe, miteny anglisy io zay hoe lifestyle. Na le style de vie. Ary ny etika dia manomboka ao anaty eken'ny saina ary misy manaraka izany eo amin'ny fiainany manjary toe-piainana fa misy ny tsy manaraka. Fantan'le izy fa tsy ataony. Faharoa, kristiana. Misy ny etika na toe-piainana na fampianarana moraly zay tsy kristiana. Androany ny toe-piainana kristiana no jerentsika. Fahatelo, niverenako le amin'ny hoe kristiana teo, ny dikany dia manome toerana ny baiboly, manome toerana fototra an' Jesosy Kristy. Fahatelo, misy teny, inona fiteny hoe adjectif amin'ny teny malagasy, mpamaritoetra, hoe ankasitrahana, authentique. Authentique zany hoe tena marina, tsy misy diso. Fitenin'ny tanora dia hoe tsy fopla, tena izy io. Inona no tena etika marina, ankasitrahan'Andriamanitra. Faefatra dia hoy ny lohahevitra zay mamatotra azy rehetra hoe ny fanahy masina irery ihany no loharanony zany toe-piainana kristiana izany. Alohan'ny hidirantsika dia tiako mizara aminareo hoe sosokevitra raha mijery ny etika kristiana, inona no foto-kevitra tokony hitarika ny fandiniana ny etika na ny toe-piainana kristiana. Manolotra teboka anankitelo na efatra eto. Voalohany dia izao: Andriamanitra miteny. Andriamanitra miteny. Ary ny tenin'Andriamanitra dia voarakitra ao amin'ny baiboly. Andriamanitra dia niteny tamin'ny alalan'ny zanany Jesosy Kristy. Ary Andriamanitra dia mbola miteny amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra zany, amin'ny alalan'ny fanahy masina. Veriko amin'ny teny frantsay. Dieu a parlé. Dieu parle. Il a parlé à travers de son Fils. Dieu parle à travers sa parole écrite. Et maintenant, Dieu parle encore par son Esprit Saint. Dieu parle maintenant à travers son Église, l'Église chrétienne qui reconnaît Jésus-Christ. Io le farany io
ny fiangonana katolika dia matanjaka be amin'izany hoe ny Andriamanitra dia miteny amin'ny alalan'ny église. Ny protestant dia somary manao an'izao. Tsy fantatra hoe ahoana izy ny tena ho raisitsika. Teboka faharoa, ny baiboly arak'izany dia boky izay mitahiry fampianarana momba ny toe-piainana. Saingy tsara ho marihana. Tsy baiboly, tsy bokina etika fotsiny ny baiboly. Zaraiko amintsika izay, zava-dehibe izay. Tenin'Andriamanitra ny baiboly, saingy tsy bokina etika fotsiny ny baiboly. Fahatelo, misy zavatra vitsivitsy izay azo lazaina hoe tsy maintsy eritreretina rehefa mijery hoe ahoana moa natao hoe marina, tsy marina, inona no ambaran'Andriamanitra momba ny sitrapony ny amin'ny toe-piainana kristianina. Reto misy zavatra vitsy izay tiako lazaina. Vakintsika ny Exodosy toko faharoapolo. Ny Exodosy toko faharoapolo dia manambara ny antsoina hoe ny didy folo, les 10 commandements. Ça c'est l'Exode 20. Il parle de la volonté de Dieu et il a catégorisé la volonté de Dieu en 10 commandements, 10 points. Zay nampidirana azy eto androany satria etika ny resantsika. Zavatra tiako raisina avy amin'ny teny zany, avy amin'izany tenin'Andriamanitra zany dia ity. Andriamanitra Jehova no Andriamanitra. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy Jehova Andriamanitra. Il n'y a qu'un Dieu. Et ça veut dire que Dieu est souverain. Dieu a toute autorité, toute puissance. Mais ce qui est important aussi à savoir, c'est que Dieu est amour. Dieu est justice. Et ces deux caractères de Dieu doivent toujours rester dans notre cœur, notre pensée, quand nous posons la question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est faux? Misy mahasamihafa ny fivavahana monothéiste anankitelo dia ny judaïsme, ny islamo, ny kristianina. Samy monothéiste daholo izany hoe manambara Andriamanitra tokana. Ny tena mampiavaka ny fivavahana kristianina izay mampiaiky ny silamo dia ny antsoina hoe fitiavana. Ny silamo dia manaiky hoe mpamindra fo Andriamanitra. Tenenindreo hoe c'est un Dieu de compassion. Compassionate God hozy izy. Andriamanitra be famindram-po Andriamanitra. Fa izao tsy tena hitan'ny silamo ilay hoe Andriamanitra feno tanteraka agape. Mampiavaka tanteraka ny etika kristianina io agape io. Izay milaza hoe tiavany ahoana ozy izy? Fahavalonareo. Tena manao an'izany anefa ve ny kristianina. Tiavany fahavalonareo. Resana androany hoe c'est dur. Est-ce que c'est dur? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on doit le faire? Misy manao hoe avelao any zany va tsy azo zany. Androany dia jerentsika hoe ny fanahy masina no loha ranony etika toe-piainana kristianina marina tsy misy sandoka. Ary za loterana nanao théologie loterana ary betsaka taminareo nianatra fotom-pianarana loterana. Rehefa manazava ny didy folo Martin Luther
dia izao no averiny foana. Inona ny dikan'izany? Inona ny dikan'izany? Inona ny dikan'izany? Dito voalohany, inona ny dikan'izany? Dito fadimy, inona ny dikan'izany? Dito fafolo, inona ny dikan'izany? Dia hoanao sy izy ny mpanao katekisma. Hoy izy ny mpanao katekisma hoe tsy maintsy matahotra sy ary matahotra ary matoky an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra isika. Averiko amin'ny teny frantsay izy amin'izay milentika koa. Nous devons craindre, nous devons aimer, nous devons avoir confiance en Dieu plus que toute chose, plus que quiconque. Zay ny fampianaran'ny Lutera. Zay ny foto-kevitra etika mitarika ny fampiarana ny didifolo araka ny fampianaran'ny Lutera. Tia matahotra, matoky an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra sy ny olona rehetra. Raha misy zavatra tianao mihoatra noho Andriamanitra, raha misy zavatra tianao mihoatra noho Andriamanitra, raha misy zavatra tokisanao mihoatra n'Andriamanitra, io no Andriamanitra ao. C'est votre Dieu. Mampanontany teny hoe misy atahorantsika mihoatra noho Andriamanitra ve? Paheritrereto. Misy tiantsika mihoatra noho Andriamanitra ve? Sarotsarotra efa bebe any zay zavatra tiatiako noho Andriamanitra zay. Bebe any zay olona tiatiako noho Andriamanitra zay. Bebe any zay zavatra atokisako mihoatra noho Andriamanitra izay. Zay natao hoe fanompo-tsampy. Manana andriamanin-kafa. Fanomboan'ny Exodosy 2:20 dia ny hoe tadidio fa zaho no Andriamanitra izay nanavitra anao, izay nanala anao tany amin'ny tany fahababoana, izay nanafaka anao tao ambany vahoan'ny Farao. C'est moi l'Éternel qui t'ai libéré de tous tes ennemis et qui te donne les terres promises. Reo zany tsara atao anatin'ny saina sy eritreritra raha mandinika ny hoe etika kristiana isika. Raha jerena eo amin'ny baiboly, jerena eo amin'ny teolojia, dia ireo no lazain'ny teolojiana hoe lalàna. Lalàna. Tout ça c'est la loi selon les théologiens et la Bible. Ary rehefa tonga ry Calvin sy Lutera dia nanavaka mazava izy ny amin'ny antsoina hoe lalàna sy filazantsara. Lalàna sy fahasoavana. Ary zay no mitarika amin'ny fizarana manaraka dia ny hoe ny toeran'ny etika eo amin'ny finoana kristiana. Ny andraikitry ny etika na ny toe-piainana kristiana. La place et le rôle de l'éthique dans la foi chrétienne. Averiko le izy. La place et le rôle de l'éthique dans la foi chrétienne. Inona ny toerany lalàna eo amintsika. Reo réformateur dia mifanaiky fa ny lalàna dia fanomezana avy amin'Andriamanitra natao hikajiana, hitandrovana ny filaminana, ny fandriampahalemana. La loi a été donnée pour donner l'ordre et la paix dans une société. Pour donner l'ordre et la paix dans une société. Qu'est-ce qui arrive dans une société
sans foi, sans loi, sans roi. Qu'est-ce qui arrive? C'est l'anarchie. C'est pour ça qu'on a besoin de la loi. C'est pour ça qu'on a besoin de l'éthique. Anarchie. Anarchie. Samy manao zay tiany ny olona. Teo amin'ny zanak'Israël dia ny boky tsara no tantarany io. Samy nanao zay saim-pantany iny zanak'Israëly ary dia foara be. Lasa foara ny tanàna. Raha sao nieritreritra nge tsy ao dada sy mama, ankizy fito mianadahy miaraka amin'ny cousin ao an-trano, tsy misy lalàna, tsy misy fepetra, sokafana frizidera, amboarina ny chauffe-eau, kitihana ny télévision, alefa ny ordinateur, manao baolina, manao volley-ball ery amboniny. Manao n'izany trano izany. Tsy misy mifanaja, mifampiantso amin'izay iantsona azy. Soiano fa ao dada. Soiano fa ao mama. Tonga ny filaminana. Tonga ny sécurité. Izay ny antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàna hoy ny réformateur. Saotra n'Andriamanitra isika ny amin'ny lalàna. Hoy Paoly tsara ny lalàna. Fa faharoa, zavatra izay tena nizingizin'ny réformateur. Satria sary-piaro izy ny amin'ny antsoina hoe filazantsara, vaovao mafaly. Ary dia hoy izy hoe, taitra nareo angamba mety efa fantatrareo, dia ny hoe tsy misy na iza ho voavonjy amin'ny alalany lalàna sy ny fiezahana manatanteraka ny lalàna. Tsy misy. Raha hiezaka ho voavonjy amarinina amin'ny fitandrovana ny lalàna ianao, dia tsy hoe ny réformateur ihany fa ny raisiny avy eo amin'ny filazantsara, ny raisiny avy eo amin'ny epistily izany. Ho very ianao. Ny antony hoy izy ireo, ny lalàna, eto no asan'ny lalàna faharoa, la deuxième fonction de la loi, c'est de nous convaincre de nos péchés, de nous montrer que nous sommes pécheurs, que nous ne pouvons pas accomplir la loi de Dieu qui est parfaite. Aucune personne au monde ne peut accomplir la loi de Dieu. Aucune. Jacques dit, si toi tu accomplis 9 lois sur les 10 commandements et que tu commets une faute, tu es fautif sur tous les 10 commandements. Natao apafantatra antsika ny fahotantsika, ny faratsitsika ozy ny filazantsara. Romanina toko 7:7. Romanina toko 7:7. Fakitsika izany. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont... Non, on va un peu en avant là. 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auront la loi en son sang, afin de montrer sa justice
parce qu'il avait laissé impunis ses péchés commis auparavant au temps de la loi. Et nous savons tous que ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. C'est par la loi, verset 20, deuxième partie du verset 20, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Vous avez compris ça? Paul dit, s'il n'y avait pas la loi, j'aurais une belle défense pour dire que moi je suis un homme bien, je suis une femme bien. Je n'ai jamais commis de choses mauvaises dans ma vie. Hein? Mais ici, Paul dit, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Je n'aurais jamais connu que la convoitise est mauvaise. Tu ne dois pas convoiter la voiture de ton ami. Tu ne dois pas convoiter la femme de ton ami. Si la loi ne m'avait pas dit cela, je n'aurais pas connu que c'est un péché. C'est par la loi que la connaissance du péché vient. Et c'est par cette loi que quand l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus est prêchée, je viens vers Jésus. C'est Jésus seul qui peut me justifier devant Dieu. C'est Jésus seul, quand il a mouru sur la croix, qu'il a porté tous mes péchés. Il a payé les prix de mon péché. Donc, le rôle de la loi, dans Galates, Paul sait, il était comme un pédagogue qui m'a enseigné et qui m'a conduit vers Jésus. Et ensuite, c'est dans cet évangile que Dieu me dit, mets en confiance en Jésus, crois en Jésus et tu seras sauvé. Nous allons lire Éphésiens 2:8 que nous savons tous très bien, mais qui mérite d'être lu maintenant. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, non pas par vos œuvres, non pas par vos mérites, non pas pour vos efforts de faire les exigences de la loi ou de l'éthique. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, non pas de la loi, hein? Attention, ce n'est pas un L, hein? C'est un F, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, c'est-à-dire c'est gratuit. It is free, free, free. Mena mamaipona tumpko, sarbid kanefa umena mamaipona. Kanefa BDB mandaka sa tue sa tu memaipona. Ngantindinda se manonzan. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par la foi, non pas par la loi. L'éthique ne nous sauve pas. Les réformateurs ont une troisième fonction de la loi, comme la loi, la parole de Dieu, est le guide de notre vie. La loi nous dit, après notre salut, qu'est-ce que nous devons faire? Et c'est vrai. Et nous nous posons la question. Maintenant, aujourd'hui, à quoi nous sert la loi? Qu'est-ce qui est vraiment bien? Comment distinguer? Comment, aujourd'hui, le mot c'est discerner? Comment discerner
le bien du mal, ce qui est approprié et ce qui n'est pas approprié. Et la question, puisque nous sommes sauvés par la foi, à quoi ça sert? La loi. Puis il y a certains gens qui disent, ben mon vieux, il y en a qui blaguent, moi je vais pécher cette semaine, et puis je vais voir le prêtre, puis je vais me confesser, et puis je sais que le prêtre va me dire, tes péchés sont pardonnés, ma fille. Alors je vais recommencer. Alors à quoi ça sert? Alors j'ai dit, il ne faut pas jouer avec le feu, hein. Ne joue pas avec le diable. Tu crois que tu peux l'échapper cette semaine. Il ne faut pas compter là-dessus la semaine prochaine. Et puis, tu ne joues pas avec Dieu. Et si tu aimes vraiment Jésus de tout ton cœur, tu n'auras jamais le courage, ou bien au moins le désir de faire de nouveau ces choses que tu as commises. Tu ne voudrais plus les refaire. Pour moi, quand j'ai compris vraiment ce que Jésus a fait pour moi, c'était un dimanche soir. C'était un petit évangéliste, je dis petit parce que personne ne le connaissait. Il a parlé de Zachée, ce que Jésus a fait pour lui, ce qu'on appelle le joyeux échange. Jésus a tout pris sur lui et il m'a donné toute sa gloire et toute sa bonté. Cette nuit, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je n'ai jamais pleuré comme ça dans ma vie, quand je me suis rendu compte de mes péchés. Mais j'étais très content. J'avais une joie extraordinaire. Et je voyais vraiment le ciel ouvert devant moi. Et j'ai dit à Dieu, c'est vrai, j'ai dit une prière. Dieu n'a pas répondu à ma prière. J'ai dit, Jésus, maintenant, je veux mourir cette nuit. Je veux mourir parce que, je n'ai jamais eu cette joie. Et aussi parce que, Jésus, si tu me laisses vivre demain, qu'est-ce que je vais faire encore? Et je n'aime pas venir à toi et pleurer comme ça, te demander pardon. Mais vous savez, c'était peut-être plus de 50 ans et Jésus ne m'a jamais tué. Je ne sais pas quand il va le faire. Il ne va pas me tuer, il va me prendre avec lui. J'avais des BMG des nuits. Inona no ilana ny lalàna rehefa voavonjy. Ny lalàna rehefa voavonjy ianao dia ambarany hoe mila anao Andriamanitra. Ataovy ny asa tsara mba ho hitan'ny olona fa tsara Andriamanitra. Ary rehefa voavonjy ianao, manao asa tsara ianao, atanterahanao ny teny eo amin'ny Korintianina 4:2 hoe anitry Kristy ianareo. Anitry Kristy izay manambara ny hatsaran'i Kristy amin'ny olona. Ary raha voatongonareo dia hozy ny olona manitra kindry izany ary fofoninony izany dia afaka miteny ianao hoe izany ve tsy fantatra ny izany ny parfum Jésus. Dia hozy izy ny olona hoe moi j'en veux aussi. Anitry Kristy ianao. Fa raha ohatra ianao efa nibebaka lasaka ny bebaka kanefa mpanao fahotana dia inony Kristy ianao? Inony Kristy ianao raha manao zavatra mantsina? Fofona ratsy ho an'ny Kristy. Ka raha tena tian'i Jesosy ianao no hamarinina ianao, ny etika kristiana aorian'ny famonjena dia mitarika anao hanome fifaliana an'i Jesosy. Inona no ataoko hampahafaly an'i Jesosy ilay tia?
Zay no anaovanao ny lalàna. Zay no anaovanao ny etika. Ary manao ny etika sy ny lalàna ianao tsy ho voavonjy. Manao ny etika sy ny lalàna ianao satria efa voavonjy. Azonareo ve zay tompoko? Ay, tsy mahay. Azonareo ve zay tompoko? Sao dia mbola matory ary. Aoka ilentika izay ao aminareo. No mampalahelo indraindray rehefa anontaniana ny tena kristianina hoe voavonjy ve ianao? Tena kristianina mpanay mifanasany tompo, eny fa na fifoazana aza. Voavonjy ve ianao? Tsy mbola tena fantatro. Why. Ahoana raha zao ianao ny maty? Voavonjy ve ianao? Anontaniako ianao mipetraka eo. Ianao mipetraka eo. Raha zao Jesosy maka anao, makany aminy ve ianao aloha sao makaiza? Makaiza. Makany amin'ny Jesosy ve ianao? Satria nahoana? Satria mino azy ianao. Satria manana ny password ny lanitra ianao dia ny hoe Jesosy. Io ny lakle. Jesosy ny lakle. Sokafa ny lanitra ho anao. Fa be diabe no misy olona milaza azy ho kristiana tsy fantatro satria zao mbola miezaka. Mbola miezaka re olona. Andraso mbola ezaka. Misy antsoina ny olona andao hiangona. Andraso aloha fa mbola tsy tena tsara. Alao rehefa mba tsaratsara vao miangona. Alao rehefa mba tsy manao nitsy, tsy mampiaraka amin'ny ariako, dia alao amin'izay miangona. Izany hoe ny fandehanako miangona dia satria za natanteraka ny zavatra rehetra takin'i Jesosy. Diso zany. Ny anatonanao an' Jesosy dia nitondranao eo aminy ny fahotanao. Kanefa zao kosa rehefa entinao amin'i Jesosy dia mba velao eo aminy eo amin'izay ento eo aminy velao eo aminy teneno aminy misaotra Jesosy fa maty noho ny amiko anao io nafaty anao raiso any fa tsy tiako tsony reo. Alay voany. Ary ho an'ny olona mpanota no nahatongavan'i Jesosy Kristy. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia antsoiny irotsaka antsehatra. Zay ny lohahevitra androany. Le Saint-Esprit, la source pour l'engagement authentique. Ny fanahy masina no loharano ny firotsahana antsehatra ankasitrahana. Ry havako miantso anao Jesosy hirotsaka antsehatra eto amin'izao tontolo izao. Mahantra, potika, mpanota, lotiky ny aizina, lotiky ny faharatsiana, lotiky ny fahalovana izao tontolo izao. Tsy misy fanantenana eto amin'izao tontolo izao. Ho an'ny olona tsy manana an' Jesosy Kristy ary izao tontolo izao nanoloran Jesosy ny ainy. Tiany Jesosy io izao tontolo izao io. Tiany Jesosy io mpanota io. Tiany Jesosy io mpisotro toaka io. Tiany Jesosy io mpijangajanga io. Tsy hoe tiany mba hisotro ary hitoy hisotro. Tsy hoe tiany mbola hitoy jangajanga ary andripaka ny lehilahy sy ny vehivavy ao am-piangonanao. Tsy zay akory. Fa tiany reo hibebaka, hiova. Ary zay ny Lioka 4:4. Fanahin' Jehova no atao anatiko. Nanositra izy tory teny somafaly amin'ny mpifatotra, mpigadra. Iza moa ny mpigadra? Teny hoe ny gentilisa tamin'ny maraina. Fa ny mpigadra koa dia reny mpisotro toaka reny, reny drogue reny, reny mpanitsakitsaka vady amanjanaka reny, reny
ankizy tsy laitra anarina reny, tsy manaja ray aman-dreny, voafatotra izy, jamba ny masony. Asain'i Jesosy mirotsaka mampiseho ny hanitry Kristy amin'ireny tsika. Ary rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia manana ny fanahy masina ianao. Asain'i Jesosy isika malagasy mitaraina, mitalao, mitomany, mivavaka. Jesosy eo vonjeo Madagasikara, Jesosy eo meu président mba tsara Madagasikara, meu premier ministre tsara Madagasikara, meu ministre tsara Madagasikara, meu miaramila tsara Madagasikara, meu polisy tsara, meu mpampianatra tsara, meu dokotera tsara, meu banquier tsara. Ahoana mba eritreritra reo? Tsy vitany fotsiny hoe mivavaka, hivavaka tsika eto Besançon. Fa hoy Jesosy rehefa miala vo Besançon ianao, dia antsoka ianao hijoro ho vavolombeloko, hijoro amin'ny tena etika kristianina. Antsoka ianao tena hijoro amin'ny fitiavana marina. Antsoka ianao hitaona ireny anatina. Ary raha ianao le banquier, aza mangalatra tsony. Jereny le banquier hafa ne ianao dia hoe ino ny miangonao Paris, miangonao Marseille. Evy azo atao zany. Raha ohatra nanitsaka vady ianao, ajanony amin'izay tompoko. Raha ohatra misy tovolahy mahafatifaty bogosy ianao nefa anarianao an' Jesosy, ario any iny. Iny ve no anarianao an' Jesosy, avelao iny. Zay ane le izy. Zay le ary dia anontany olona fa maninona ianao manao an'io? Dia izy ianao Jesosy no miantso anao an'izany. Maninona ianao no mamela heloka? Misy ke hoe maninona indriny miaraka amin'iny olona hafahafa iny? Ny zareo fotsiny any Amerika moa dia maninona indriny miaraka amin'iny mainty lahy iny, na iny mainty vavy iny? Zahany Jesosy, ary eo amin'i Jesosy tsisy mainty, tsy misy fotsy, tsy misy mavomavo, tsy misy menamena. Raha izay eo amin'i Jesosy. Maninona ianao no tia ny vadinao? Ny amin'i Jesosy. Maninona ianao no tia ny dadanao sy mamanao? Na dia nyray aza kizitina sy mahakarary an-doha mihitsy ny dada sy mama ao trano ao. Tsy zany nainay. Sambatra izay manana dadany sy neny tsara. Dia antson'i Jesosy manaja azy. Izay no hoe mirotsaka an-tsehatra isika. Ary indrindra raha miady amin'ny fanompo-tsampy, indraindray mety manefa amin'ny ainao zany. Indraindray ohatra ao ampiasanao, mety misy culture ao ampiasanao, raha ianao no tsy miray mikombakomba, tsy miray kombakomba amin'ny hafa, tsy tafakatra mihitsy ny ianao amin'ny hiérarchie. Tamin'ny andron'ny Union soviétique be dia be ny kristianina. Tsy mba mahazo bourse, tsy makany amin'ny université ny zanany, satria kristianina. Ny fijoroanao amin'i Jesosy anefa dia hitakiana azo fijaliana. Lohahevitra hoe ny fanahy masina irery ihany no tena loharanon'ny etika marina. Tsy misy etika kristianina vanina tanteraka tsy miaraka amin'ny fanahy masina. Mila ny fanahy masina ianao mampianatra anao ny tenin'Andriamanitra, ny tena marina. Io fanahy masina io no mampianatra anao ny Baiboly. Io fanahy masina io no manome fiadanan-tsaina, manome hero anao. Zakaria 4:4-5 nasaina nanorona ny tempoly ny zanak'Israely. Olona avy any amin'ny fahababoana, olona presque andevo, anorona ny Jerosalema. Tsy manana tafika,
tsy manana vola. I Zerubabela, zanaky Sealtiela sy Josoa mpaminany, anorona ny Jerosalema. Kivikivy izy. Niteny tamin'ny Hagai, niteny tamin'ny Zakaria, ary nitenin'ny Zakaria dia ny hoe ny voninahitry ny tempolo izay mbola iorina dia lehibe lavitra ny voninahitry ny teo aloha. Dia hoy Jehovah tamin'ny Zakaria ho an'ny Zerubabela: lazao amin'ny Zerubabela, tsy amin'ny kery, tsy amin'ny patanjana, tsy amin'ny vola be, tsy amin'ny fahaizana, tsy amin'ny teknôlôjina dia ilaina zany, fa amin'ny fanahiko irery ihany, hoy Jehovah. Ny fanahin'Andriamanitra. Izay tompoko ny mafifoazana antsika. Mivavaka tsika Jesosy ho fenohy ny fanahinao ny kristianina, fenohy ny fanahinao ny fiangonanay, foazo ny fiangonanay, fenohy ny fanahinao ny tokantranonay, ny vady aman-janako. Io fanahy masina io ry havana, mahery io. Azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Ho vavolombeloko nareo i Jesosy. Tsy afaka mijoro vavolombelon'i Jesosy ianao raha tsy manana ny fanahy masina. Ok? Tsy vitanao io. Tsy vitanao e. Aiza moa no herinao hiady amin'ny Satana? Fa rehefa manana ny fanahy ianao, dia sahy mirotsaka an-tsehatra. Mahafinaritra dia ny tantaran'ny Petera. Petera dia nantsoina hoe Petera Laikanosa, le couard. Hein? Il avait peur tous les temps. Il a renié Jésus 3 fois. Mais quand il était rempli du Saint-Esprit, il était devenu Pierre la pierre. Et il a osé se lever devant une audience hostile et a proclamé Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut vous faire quand vous êtes rempli de son esprit, vous acceptez Jésus. Et quand, comme Pierre, Jésus vous appelle à marcher sur l'eau, oh là là, il avait vraiment eu du courage, ce Pierre-là, de sortir du bateau. Et puis, Jésus, est-ce que tu es là? Bon, si tu es vraiment Jésus, appelle-moi, je vais venir vers toi. Alors Jésus lui dit, viens. Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit là? Bon, mais il a pris son courage à deux mains. Oh, miracle, je marche, je marche, je marche. Toi aussi, tu pourras marcher sur l'eau, tu pourras marcher sur les feux, tu pourras marcher sur les ennemis, sur les obstacles, et tu accompliras la volonté de Dieu quand tu as l'esprit de Jésus-Christ en toi. Seigneur, nous voudrions te remercier. Dieu notre Père, merci pour ton amour. Merci pour Jésus. Merci pour ton Esprit Saint. Seigneur, je prie que ton esprit descende sur tout un chacun ici. Tu visites les cœurs. Visite les cœurs, les pensées. Jésus, je te demande de chasser le mal, le diable, tout ce qui est contre ta volonté dans nos cœurs. Et donne-nous l'énergie de dire oui à Jésus. De dire oui au Saint-Esprit et d'être obéissant.
c'est par ton nom, Jésus-Christ, que nous prions. Et nous disons, nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons immensement de tout notre cœur. Amen.